fa mbola hijanona hatreo amin'izay resaka fanadiovana sy ny valanaretina pesta izay hatrany isika dia miezaka manadio sy mandraraka ranom-panafody avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao. Na ny orinasa na ny olon-tsotra dia samy manatanteraka izany asa izany amin'izao fotoana izao. Mety mboaraka izany ny fangatahan'ny olona ny tolotra eny amin'ireo orinasa manatanteraka izany asa izany. Raha ohatra amin'ny 3 isan-kerinandro ireo orinasa miantso ireo orinasa misahana amin'ny fanadiovana sy ny famonoana bibikely dia hatramin'ny sininy sy ny fiparihan'ny valanaretina pesta teto Antananarivo dia nitombo be izany. Ary tsy ireo orinasa ihany no mangataka ity tolotra ity fa na ny olon-tsotra aza. Mahatratra 10 hatramin'ny 9 isan'andro no toerana andrarahany orinasa momba ny fidiovana sy fahadiovana ranom-panafody isan'andro amin'izao. Zany efa betsaka ny orinasa miara-miasa aminay dia no misavatranga dia efa maika zareo zany mangataka hoe atao maika ilay izy dia manaiky moa izay satria izay koa miasa anay mo fiara-miasa ilay zavatra manaiky tanteraka izay hoe mandeha manao izy araka ny fahafahanay. Tolotra koa moa manko tsy resaka hoe désinsectisation, déradisation, désinfection ihany fa maromaro ilay gamme andravigienne. Misy ny antitermite, fumigation, nettoyage misy isan'andro dia resaka cantine. Indray mandeha isam-bolana no tokony anatanterahana ny fanadrarahana fanafody ny toerana iray izay ifamezivezen'ny olona ka tahaka izao no tokony anatanterahana izany. Ny désinsectisation no atao voalohany ary 3 andro aorian'io no manao ny dératisation ary 2 andro aorian'ny dératisation kosa no manao ny désinfection amonoana ny virus sy ny microbe vokatr'ilay bibikely maty.